Miarabana rokoretoana rehetra tonga soa indray eto amin'ny taranja malagasy. Androantsika dia hanohy ny lesona momba ny fitanterana. Tamin'ny herinandro isika nahita karazana fitanterana anankitelo. Andao averintsika izany hoe voalohany dia ny fitanterana tanety, ny fandroany dia fitanterana an-dranomasina, ny fahatelony dia fitanterana habakabaka. Ny ohatra hitantsika tamin'ny heriny momba ny fitanterana tanety dia ao ny fiara na ny bisikileta. Ny fitanterana an-dranomasina indray dia ohatra hoe lakana, sambo, ary ny fitanterana anabakabaka dia ny avion na ny voromby na koa ny helikoptera na ny angidimby. Androantsika dia hita fitanterana an-tanety vaovao, soavaly. Ny soavaly ihany koa dia anisan'ny fitanterana ampiasan'ny zanak'olombelona mba hifindrana amin'ny toerana iray. Fitanterana tanety anankiray hafa koa dia ny lamasinina na koa hoe fiarandalamby. Andao jerena kely ity horonantsaha manaraka ity momba ny soavaly sy ny fiarandalamby. Ara-tantara tamin'ny andron'ny fanjanahantany no tena nampitomboisa ny soavaly teto Madagasikara, raha toa ka ny mpanjaka Ratama voalohany napiditra ny soavaly voalohany teto Madagasikara tamin'ny taona 1990. Izany hoe tamin'ny vanim-potoana nampiroborobo ny fifandraisana Madagasikara tamin'ny Anglisy. Ankoatra ny filanjana, ny soavaly ny fitaovana fampiasa raha handeha lavitra ny mpanjaka na ny manamboninahitra iray. Nampiasain'ireo misionera ny fiangonana ihany koa ny soavaly tamin'ny andron'ny fanjanahana. Rendarenda fatsy rendarenda tonyany ateky zasya satry nile misoa vahoany ateky zasy hitany tsovanya. Hita amintsika eto indray ary ny lamasinina. Toa ny soavaly dia antom-pivelomana ihany koa ny lamasinina. Tamin'ny fanjanahantany no nanampidiran'ny vazaha ny lamasinina teto Madagasikara ka nitanterany zareo vokatra sy ireo entana maro samihafa. Ny lamasinina dia misy lohany izay mpitarika azy ary taritin'ny lohany ny vatany iray manontolo. Ao anatin'ny lohany izany misy ny angovo na koa hoe ny motera. Azonareo tsara izy teo, misaotra betsaka manaraka indray.